Tsy azo mavanina ny fanomezana rehefa fetin'ny mpifankatia, azo atao fanomezana tsara na chocolat rehefa vanim-potoana tahaka izay, manana maro azo hisafidianana ao amin'ny chocolat. Ry zareo avy ao anivon'ny Chocolaterie Robert ary sahaza ho an'ny sarababem-bahoaka ny vidin'izany. Anisan'ireo orinasa tsy manadino ny mpanjifa isaky ny andro fety ny Chocolaterie Robert. Amin'izao manakaiky ny fetin'ny mpifankatia izao indrindra dia manana vokatra vaovao ny orinasa, karazana chocolat izay natao indrindra haka ny endrika fo izay isan'ny maneho avy hatrany ny fetin'ny mpifankatia. Azo ifampizaran'ny olon-droa ny vokatra na ihany koa atao fanomezana. I've kissed the moon a million times, danced with angels in the sky. Rehefa vonona amin'izao mba ny fetin'ny mpifankatia dia sarina chocolat sarina fo zany, dia raha mirary foka fetin'ny mpifankatia dia tsy maintsy resaka fo zany no atao zany dia tenakely no ataonay sarina fo karazany fo izay misy inscription amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny misy plaque de chocolat ihany koa dia ohatran'izao zany ilay paoziny. Dia misy koa ny gâteau amin'ny mpifankatia zany izay ohatran'izao zany izy zany le sarina fo ihany fa misy zavatra koa anatiny zany, misy petit cœur koa zany ao anatiny zany mina chocolat indroa taona zany ianao iverany sy ny anatiny. Samy fo zany izay milaza hoe fifankatiavana. Tsika malagasy moa matetika dia efa farany foana vao hoe anao an'izao. Amin'izao ilay izao tsika dia efa manomana ny manam-potoantsika manomana ny zavatra hoatontsika ho an'ny olon-tiantsika. Dia efa mivona zao chocolaterie Robert amin'izay tedavina momba ny fetin'ny mpifankatia. Ankoatra ny chocolat izay ahitana soratra sy teny mamy eo aminy dia misy ihany koa ny plaque izay misy soratra ihany koa. Tsy adino ihany koa ireo mofo mamy izay azo ifampizaran'ny olon-droa izay ahitana tsiro chocolat 3 sy ilay tsiro antsoina hoe tendresse. Manodidina ny 7,000 ariary hatramin'ny R1,000 moa ireo fanomezana ireo izay azo jifaina manerana ny toeram-pivarotana Chocolaterie Robert rehetra. Amafisina hatrany fa misokatra ny alahady ihany koa ny Chocolaterie Robert ho an'izay tsy manam-potoana ny andavanandro. I felt the pain disappear, but still haven't seen anything that amazes me quite like you do.